Mahakasika indrindra ilay fahatapahan-jiro lavareny izay niseho tany Antsirabe nandritra ny herinandro lasa teo dia nitondra fanazavana ny mpandrindra nasionaly ny elektricité eo anivon'ny Jirama Andriamatoa Mandaniaina Nomena. Nambara fa vokatra ny finjeran'ireo andrin-jiro lehibe mitondra herinaratra mampitohy Antsirabe sy Ambohimanambola no tena antony nahatonga ity fahatapahan-jiro ity. Hatreto tsy afaka milaza hoe inona no tena antony nahatonga ny fianjeran'ireo andrin-jiro lehibe ireo ho hatrany ny fanazavana fa ny azo antoka dia hiverina amin'ny tsy ho ela ny fahamatsian'ny jiro eto an-toerana. Tamin'ny fotoana nakana ny sary dia mbola eo am-piketrehana ireto mpiasan'ny Jirama ireto ary tazana tena toerana ny tale jeneraly ny Jirama. Raha hiverenana ny toerana ahitana fianjeran'ireo andrin-jiro ireo dia teo amin'ny fokontany fanomezan-tsoa Kara Sambaina. Nahatonga ny fahatapahan-jiro aloha zany mazava ho azy dia ny fahatapahany ilay ligne zany mampitohy ny Antsirabe sy Ambohimanambola. Ny tazana teto aloha zany tamin'ny première constatation zany hita hoe efa boboka ny hazo ny poteau zany efa somary efa tranainy zany. Dia raha ny fahitana azy dia anankiray tamin'ireo no nianjera dia izay no nitarika ilay namany nianjera koa zany. Efa manarina tsika izao ary vinavinaina ho an'ny androany any io hariva zany no vitaina zany mba tsy hahelana izay atao intervention izay. Miasa andreo manalina ny ekipa teto ary isaorana ihany koa ny fanampiany avy ao amin'ny tafika nandefan'ireo mpianatra ho miaramila zany izay manampy be da be amin'ny fanarenana izay misy eto. Ireo poteau ireo zany poteau hazo portique telo zany. Raha tambatra izy zany dia poteau enina teo zany no nianjera zany. Ny anankiroa béton dia ny efatra poteau en bois ozy ny tazantsika na hoe amin'ny hazo zany. Hitantsika amin'ny reportage rehefa avy eo fa efa lo ny ankabetsahan'ireo poteau ireo ary efa vinavinaina ny nanamboarana azy saingy anisan'ny asa tsy maintsy naleta ny Tomasina vokatry ny rivodoza iny dia lasa tany daholo ny ekipa dia somary nahemotra ilay izy dia mazava ho azy fa nitera-doza ilay izy zany rehefa tsy vita. Na izany zany efa misy ny ezaka izay ataonay ary misy ihany koa ny atao hoe vinavina ho amin'ny fanamboarana tanteraka fanoloana tanteraka béton an'ity ligne Antsirabe mampitohy amin'ny Antsirabe sy Antananarivo. Tsy marina verivery dia tsao izy marina sasany hoe vokatry ny sotasota atao anaratsiana ny Jirama. Ny hoe vokatry ny sotasota aloha ngamba tsy tena hoe écartena